tsy aivina etona fa taorin'ny crise politika farany teo dia lano filoham-pirenena Andriamatoa Raharimampianina mba amin'ny solombavambahoaka mandrafitra ny anteny mera-pirenena ankehitriny tamin'ny alalan'ny fifidianana ara-pomba demokratika teto Madagasikara ka nankatoavy ny fikambanana iraisam-pirenena. Koa ao anatin'izany no ahitana ireo vondrona parlementaire Mcar 2 sy Mcar 3 maro anisy izay mijoro ara-dalàna ao anatin'ity androm-panjakana ity. Faharoa fivoaran'ny toedrara. Tsapa tokoa mantsy fa manao dingana lehibe ny fitondram-panjakana ato anatin'ny Repoblika fahaefatra ka mamerina indray ny fifampitokisana amin'ny any ivelan'ny nosy. Manao sesilany aok'izany ireo fifampiraharahana samihafa mba hirosoana tanteraka amin'ny fampihavanam-pirenena sy ny fampandrosoana mba hiadana ny ambany lanitra. Ankilany hita mibaribary eo masombahoaka koa nefa ireo zatra lalan-dririnina sy mpikajikajy politika ka manao atrikasa ambolena indray crise vaovao toy ny sakatsakana amin'ny ady atao no ny asan-dahaly sy asan-jiolahy eny ambanivohitra sy andrenivohitra, fanapotehana, fandrobana sy fandoroana orinasa ary fananam-pirenena, famonoana sy fandatsahan-dra ireo mpiray-tanindrazana, fingapingana ara-diplomatika miseho amin'ny endriny samihafa sy ny sisa andaniny. Fahatelo feno. Arak'izany ary ireo antoko politika sy fikambanana, ministra ary ireo solombavambahoaka mandrafitra ny vondrona politika Mcar 2 sy Mcar 3 tarin'ny mpandrindra Andriamatoa Maharanty Jean de Dieu sy ireo filoha lefitra Ramatoa Ministra Joanita Ndaimananjara ary Reposa Julien dia manambara horentany sy horendanitra izao tsangakevitra politika izao. Miara-misa lahy tsy misy fepetra amin'ny fitondrana tarihan'ny filoham-pirenena Andriamatoa Raharimampianina amin'ny fanatanterahana ny politika ankapobeny fanjakana PGE ahatongavana amin'ny drafitr'asam-pirenena ho amin'ny fampandrosoana na Plan National de Développement PND izay mampisongadina ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Faharoa, manohana ary mankasitraka ny fandraisan'ny mpiantsehatra rehetra izay tandrifiny ho amin'ny fampihavanam-pirenena araka ny kolotsaina malagasy izay eo ambany fitarihan'ny filoham-pirenena. Fahatelo, saro-piaro tanteraka amin'ny dingana efa natao ento mampandroso ny firenena ary ny fiarovana ny androm-panjakana efa tafatsangana tamin'ny fomba demokratika mandritra izao Repoblika fahaefatra izao mba hirosoana hatrany amin'ny fifidianana hifandimby atsoatsy. Koa manaingatsika mpiara-mitolona hijoro amin'ny foto-kevitra politika ny maty matesatsika satria ny fitiavana no lehibe indrindra.